Fanampozinana tamin'ny sakafo teny Ambohimalaza niverina sempotry fitahiny ankizy efatra mila fanarahamaso ara-pahasalamana maika. Famerenana amin'ny laony ny vakitsa vita ny taitaitra fa mila fandalinana sy fampiresahana hoy ny MSK. Tondrozotra ho an'ny tetezamita tokony ho nisy ny fampidiniana mialoha hoy ny Kafim. Manatitra ny fiaravana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa anao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany isataratsika ny fampahalalam-baovao tsy hitovy tamin'ny feuille de route ho an'ny taona 7 sy 2 arivo ny tondrozotra izay atolotra ny SADC amin'ny 27 ny volana febroary ity hoy ny minisym-panjakana amin'ny sanany fanavozana androany. Tsy misy nidiran'ireo firenena avy any ivelany ny fandrafetana izany fa niainga tamin'ny hevitra ho an'ny samy malagasy. Any amin'ny fikonantom-pirenena kosa no iresahana ny olana ara-politika hoy ny fanazavana. Tato-baovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina. Tsy hisy ny fizaran-tseza na fandravana rafitra fa ifantoka amin'ny tondrozotra mazava ho amin'ny fanavozana sy ny refondation tanteraka ny firenena raha ny tolo-kevitra ho an'ny tondrozotra hoy ny minisym-panjakana amin'ny sanany fanavozana izay nanamarika fa tsy misy fitsabany SADC tamin'ny fanomanana izany fa malagasy tanteraka no namolavola azy niainga tamin'ireo angon-kevitra sy ny tatitra nangony ny ministera-panjakana misana ny fanavozana. Tsy hitovy ary tsy mitovy tamin'ny feuille de route izay natao tamin'ny 7 arivo. Iny feuille de route pour la sortie de crise politique namahana tondrozana namahana ny olana ara-politika natao tamin'ny 2009. Namtindry amin'ny toraka aty tsy ny politika intsony tsy ny politika fotsiny intsony no vahana fa vahana daholo ny olana rehetra na ara-sosialy na ara-ekonomika na ara-panabeazana na inona zavatra maro samihafa fa indrindrandrindra mahakasika amin'ny fiainana vahoaka isanandro isanandro. Ny tondrozotra izay resahantsika io miainga tamin'ny volavolan-kevitra izay nataon'ny ministera-panjakana, document de base. Ary izay no natonga ana amin'ny teny teo hoe isika maro avy amin'ny teny hoe feuille de route dia tonga dia mieritreritra hoe feuille de route politique. Dia zarazara toerana dia anao kokondo dia tonga dia mizara toerana dia hoe aravany ity dia ampidirana ity tsy izay intsony satria fa be dia be ny tematika be dia be ny zava-doniana ao anatin'izay. Dia averiko eto ny feuille de route ngamba no hafahafa no mpahiloantsika anazy fa tsy hisy idirana sy tsy hisy fandraisany tamin'ny feuille de route izay natao tamin'ny 2011 teo ambany fiahin'ny SADC. Tsy ny SADC no manao azy, malagasy no manao azy. Mandritra ny fikonantom-pirenena kosa no andiniana manokana ny olana ara-politika sy ireo lafiny maro hafa mbola mampisavorovory ny fiainam-pirenena hoy ihany ny minisym-panjakana misana ny fanavozana. Sehatra ifampidiniana sy andiniana vahaolana maritra izany mba ahafana mametraka fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny hoy ny fanamafisana. Fa tsy feuille de route politique ity zavatra ataontsika ity, ny politika, ny resaka politika, na antoko politika, na lalàna momba politika anisany hodiniana mandritra ny fikonantom-pirenena. Fa tsy izay fotsiny hodiniantsika fa misy zavatra mihoatra an'izay, ny ekonomia sosialy, ny fiainan'olona andavanandro, mandray anjara daholo ny rehetra satria ity hoe concertation inclusive maro ny hevitra ho avoaka ao, maro ny mpandray anjara dia izay an'rehetrarehetra zany no mahatonga anazy hoe fikonantom-pirenena andraisan'ny rehetra anjara ary maleo tenytsika manao anazy. No mariny minisym-panjakana fa olona efatra no nanomana ny tondrozotra tamin'ny taona 7 sy 2 arivo ary tolo-kevitra avy amin'ny SADC. Raha ny fanazavany dia maro tamin'ireo fepetra tao no tsy naraina na tsy tanteraka ary tsy nahavany olana lalina na trehan'ny firenena tamin'izao fotoana izany ka antony hitondrana endrika vaovao amin'izao taona 2024 arivo izao mba ho tena fitaovana amahana ny olan'ny firenena sy anamafisana ny fanorenana ifotony ny rafitra ara-politika sy ara-panjakana. Mialohan'ny 27 ny volana febroary izao moa no anoloran'ny fitondrana fanavozana ity tolo-kevitra tondrozotra ity any amin'ny SADC. Mahakasika indrindra izay vaovao izay dia tokony nisy ny fampidiniana mialohan'ny anolorana ny tondrozotra any amin'ny SADC hoy ny filoha nasionaly ny vondrona Kafim izay ikambanana antoko politika miisa 900 ary efa nanolotra sosikevitra. Teboka efatra no voaresaka tao anatin'izany sosikevitra izany ka isan'ny lehibe tamin'izany ny fandravana ireo androm-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao.
ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina atranjy. Efa vita ny tondro zotra na ny feuille de route hoy ny minisym-panjakana amin'ny sahana ny fanavozana osoniaviny izany ary etolotra ny sadek amin'ny 7 ny volana febroary izao hoy kosa ny filohan'ny fanavozana Omaly Tao Paris. Ny filohan'ny fanavozana no fantatra fa ilaza ny antsipriany voalaza sy voarakitra ao anatiny tondro zotra io raha ny fanazavana azo. Fantanina mipetraka ho an'ny mpanara-baovao ny momba ireo tolo-kevitra nataon'ireo antoko politika sy ny firaisamon'ny pirenena momba ny tondro zotra ho an'ny tetezamita. Raha ho an'ny vondrona kafima izay fantatra fa efa nanao fikonan-doha ary nosoniavin'ireo antoko politika 900 ary efa nandroso sososkevitra. Tokony izy kosa nefa nidinika mialoha ny anolorana izany any amin'ny sadek raha ny faneho-kevitra. Amin'ny adevitra politika inge ohatra ny adevitra rehetrarehetra nisy teboka efatra tokoa natolotry ny kafim ho isan'ny vahaolana zany amoana amin'ny firenena amin'izao ataontsika hoe fahasairana na iainantsika izao. Sosikevitra ilay ny kafim teboka efatra iny izay koa nefa tsy afaka hiteny mihitsy hoe raha tsy ilay teboka efatra izay nataonay sosikevitra no piarina dia hoe trifany izahay ao anatin'ilay tsy izay zany fa amin'ny adevitra kosa vonona foana satria nahoana resana misy mpitondra eo misy forsa politika hafa ihany koa eo zany ao anatin'ilay izy dia verina hoe rariny ny fisian'izay adevitra izay fa tsy sanatria hoe andeha hidongy akory raha ohatra ka hoe tsy lay teboka efatra narosony kafim no fa ny nay dia tsotra foana ninona hevitra mivoaka ao anatin'ilay izy rehefa hitondra antsika makany amin'izay le hoe refondation na le fanorenan'ny foton'izay zay zany dia partant foana amin'ny adevitra mahakasika an'izay zay zany aloha ny nay ao anatin'ilay izy manana ny heviny ny hafa dia verina hoe rariny ny fisian'izay lay adevitra zay fa ny zava-dehibe zany aloha dia ny hoe mino zany betsaka nanolotra n'ilay proposition ao anatin'ilay izy ho anay fotsiny zany dia mazava ilay izy hoe raha mbola azo atao ny hoe atao anatintsika mamahan'ilay olana dia tsika no fampidinika n'ilay sosikevitra rehetrarehetra ho anay zany aloha dia izay no tsara indrindra ny fitondram-panjakana moa zany ny safidy ny anolotra an'izay sosikevitra izay makany amin'ny sadeka eo indray aloha zany dia izy hoe eo zany ny fahasamihafana amin'ilay fomba fijery. Manana mpitondra ny firenetsika ka anjarany no mandray fanapahan-kevitra farany hitany fa mahasoa ny firenena. Tantsoroka ihany koa no tokony ataon'ireo vondrona misy any Madagasikara ary azony malagasy atao tsara ny famahana ny olana eto raha toka misy ny fampianoana raha ny fanazavana ihany. Hevitra ohatrany hevitra rehetrarehetra io fa amin'ny président le président zany dia tsy maintsy izy ny tompon-teny farany dia manana zay veriny ihany koa zany izy fa mety hoe mahasoa ny firenena dia ozy hoe zay zany ny lalana ny eritreretiny faravanay aloha dia mazava ilay izy hoe rehefa mbola heverina fa ilaina ny hevitry ny samy malagasy dia tokony fitorana izay le samy malagasy zay fa tsy siantony ane andeha hoe ilantsika an'izany sadek zany na ny vondrony iraisam-pirenena hafa rehefa tena vonintsika amahan'ilay olana satria io ne ninonina resantsika dia tokony hijanona amin'izay foana ilay izy hoe tantsoroka ny tokony ataon'ireo hery avy any ivelany ohatrany hoe ny sadek sy ireo ny union africaine sy ny karazan'ireo tantsoroka hoy fa raha vao mentsika vahana be loatra ireo famahana ny olana eto amintsika dia azontsika ihany no sahirana eo fa mino zay fa voalanjalanja ny mpitondra amin'izao fotoan'izao zany izay lafin'izay dia ojerentsika eo ny toy an'ny rarafany anay zany dia mipetraka foana hoe rehefa mbola mahita hevitra aroso ho an'ilay firenena zany zay dia izay dia mijoro foana. Raha ny fantatra moa dia rahampitso no higadona eto an-tanindrazana ny filohan'ny fanavozana ny repoblika koa andrasana ny votoatin'ny tondro zotra atolotra ny sadek ny 7 ny volana febroary ity. Vao makasika ny fikonan-doha-pirenena faritra miisa 10 no nanaovana fikonan-doha savaran'andro tao anatin'ny 4 volana ny joroana sy ny asana hoy ny ministry ny fanavozana tamin'ity androany ity. Nambarany fa tsy maintsy miroso amin'ny dinika nasionaly ny malagasy aorian'ny fanatanterahana ireo fakan-kevitra miainga eny ifotony. Tanjona amin'izany ny anarahana ny tetiandro sy ny fahazahoana ny hevitry ny malagasy eny ifotony izay miainga eny anivo ny fokontany. Sarysindratsara ny tahiry ny aina atranjy. Taona ho an'ny fikonan-doha ny taona 2024 hoy ny minisym-panjakana nanamafy niainga avy amin'ny fokontany ny fanatanterahana ny dinika savaran'andro tamin'ireo faritra miisa 10 ireo ary ny paka hatrany amin'ny faritra. Izany no atao dia mba ametrana ny atao hoe fikonan-doha nasionaly maleo tena satria
raha ny samy malagasy no ovahana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Tsy maintsy manao dinika nasionaly ny malagasy ka ao anatin'izany ny fanovana ny lalàna fototra na ny lalam-pandrenana irosoana any amin'ny repoblika fahadimy, fa eo ihany koa ny lalàna momba ny fifitianana ary ny rafitra ametrahana ny firenena. Ao ny mpitondra ara-drazana, ao ny mpitondra fivavahana hafa finoana akoatra ny FFKM, ao ny fikambanana maro samihafa. Zany rehetrarehetra zany dia nangalana ny tsokevitra rehetrarehetra ahafahana hamaritra tsara ny zavatra izay ho atao aoriana. Tao anatin'izay efa-bolana izay natao izay koa dia nisy ihany koa ny fiarahamidinika tamin'ireo firaisamonim-pirenena ahafahana mametraka ny fomba rehetra hitondrana ny fikonan-doha. Izany hoe ministera-panjakana zany dia tsy hoe izy rery no manao an'izay tiany atao eto, fa efa nanomboka tato ihany koa ny fomba fiarah-miasa, satria concertation fikonan-doha natao dia fikonan-doha ihany koa nahafahana mifampiresaka tamin'ireo firaisamonim-pirenena izay mbola mitoetra amintsika amin'ny teny zao, nahafahana nampitombo ny traikefa sy fanamboarana ny zavatra rehetra izay tokony atao sy tanterahana mandritra ny fikonan-doha izay rehefa tena manomboka mihitsy izay. Raha ny atreto zany dia nisy tany amin'ny 20 tany ny fikambanana nandray anjara fiarahamonim-pirenena niaraka nandray anjara niarany asa niarany salahy tamin'ny ministera-panjakana. Anisan'ny sogadina tao anatin'izany ihany koa ny fomba ialana amin'ny ziogan'ny fanjanahantany. Misy ny dingana stratégique sy ny fampiarana ho an'ny fanavozana ifotony na processus stratégique et opérationnel pour la refondation. Atreto manaraka ny tetiandro ny asa izay tanterahiny ity ministera ity hoy ny fanazavana. Maro be ny zavatra voalaza ao anatin'izy ity, fa amin'ny ankapobeny dia manamafy ny voalaza hoe ity taona 2024 ity dia taona ny fikonan-doham-pirenena. Efa lasa zay volana anankiroa voalohany dia rehefa jerena ny asa taon'ny ministera-panjakana dia azonay lazaina fa manaraka ny tetiandro izay norafetina ity izahay. Asa tsy maintsy atao ary tsy maintsy tanterahana dia sady mandeha ny asa tsy afaka miandry ny tetiandro mandeha, satria mandeha ihany koa le 4 volana izay nolazaina tao anatin'ny programme général de l'État, politique générale de l'État, sy tao anatin'ny programme de mise en œuvre en politique générale de l'État. Natao ny fanaraka amin'izay 4 volana izay ny zavatra nataony ny asa natao sy atao ary hataon'ny ministera-panjakana rehefa tonga izay fotoana hoe valide daholo ny zavatra rehetrarehetra ato. Midika an'izany zany hoe mety misy fikitihana kely, mety tonga dia hitirany manontolo na mety misy zavatra miova kely ao anatin'io, fa amin'ny ankapobeny dia ny asa rehetra izay ilaina mandritran'izay anaovana fikonan-doham-pirenena zay dia ao anatin'io. Fa ankoatra ny fikonan-doham-pirenena dia misy asa hafa ihany koa le ataon'ny ministera-panjakana le pacte moral national, dia anisan'ny asa ngezabe ihany koa miaraka ao anatin'ity processus stratégique et opérationnel pour la refondation de la République io zany. Faritra telo no anaovana fikonan-doha santatra atoato raha ny fanazavana ihany. Mitohy kosa ny fanangonakevitra ho an'ireo izay mbola maniry ny andray anjara amin'izany ka azo ny aterina eny amin'ny birao ny ministera izany. Vao makasika ny toekarena kosa indray maika ny fanarenana ny toekarena ary mitaky fanavozana izany hoy ny mpahay toekarena Hugues Johnson androany. Mila mametraka tanjona mazava ny mpitondra ampitombo ny arikarena mihoatra ny 100 ivoana ao anatin'ny fahantrana lalana roa no atongavana amin'izany araka ny sosokevitra na roso dia ny fanatsarana ny politika ny etra sy ny politika ny vola. Tato-baovao ny Ando Miaratina Sarsindatsariny Mathieu Francis. Tsy ny politika ihany fa miantoka ny am-pirenena ny toekarena ka ilana fanavaozana maika miaingy amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fametrana politika mazava sy manome antoka ny fahafahan'ny olona iarina. Tsy maintsy atao lanam-pamiaina ny fandrarana raha tiana ny atafavoaka ny mpahay toekarena androany. Sakana ry lesika agoavana eto amintsika ny tsy fieritreretana afa-tsy ny fanapotehana ireo te andrara ka hasarotana amin'ny tanjona tongavany amin'izany toy ny eo amin'ny lafin'ny taratasy sy ny fampindramam-bola ka ampiemotra azy. Petraka mihitsy le hoe ory avamanana. Raha vao manomboka manana le orinasa dia ahoana ny anapotehana an'io, ahoana ny andravanana an'io, ahoana ny azahoako an'io zavatra ananan'le olona io. Ary ohatrany hoe falitsika rehefa vomafy le olona ray fiheviana ray firenena amintsika.
misy ohatra zao olona zany mba teandraraha de ny zavatra voalohany a ohatrany be de be loatra le taratasy zay ilaina voalohany zany tsy mahatoky zany ny fitondran'ny firenena tsy mahatoky an'le olona zay teandraraha de avy eo rehefa manomboka mandeha le raharaha de ny zavatra faharoa de zao atao zay atonga an'le olona io anto vola be arak'izay filan'ny fanjakana tena fanasaziana ve le hetra sa tokony ahafahana manampy an'le orinasa zay mitsangana mbola mipetraka olana eto amintsika ny politika ny vola mahatratra efapolo isanjato ny zanabola amin'ireo bakim-barotra eto amintsika raha toa ka ohatra isanjato zany amin'ny firenekafa zanabola izay tsy ahafahan'ny mpandraraha madinika miarina akory ho iatrany ity baiko toekarena ity tsy mazava ny fitsipy-dalao makasika ny etra ka tsy mahagaga raha miroborobo ny fidirana amin'ny setra tsy manara-dalàna izay mananika ny 5 isanjato amin'izao fotoana izao ho ny fanamafisana tsy tokony atao ve satria na famoretana ny etra fa fanohitra kosa amin'ny ady amin'ny fahantrano sy hidirana amin'ny ara-dalàna zany hoe ny etra tokony takina amin'ny mpandraraha satria izy ny mamorona rena amin'ny lafiny rehetrarehetra de tokony ho etra zay ahafahana mampitombo ny ambaindain'ny fandrarana fa tsy hoe etra amoretana azy amin'ny siemorany amin'ny fandrarana tsika zao zany zao raha manontany olona fa maninona no ny fandrarana tsara-dalàna na secteur informel sy ny secteur souterrain moa zany eto amintsika fa mahatsiravina de reny no be de be satria mihoatra ny 7 isanjato de satria reny olona reny a matahotra izy ny andraraha satria tsy mazava le fitsipy-dalao tsy mazava ny fitsipiky ny etra tsy mazava ny fitsipiky ny findramam-bola ankoatra io no mafisiny fa tsy maintsy ilana ny hevitry ny vahoaka ny fanarenana ny firenena mitarika ny firenena tsy ho lasa lavitra ary manimba zavatra ny tsy fahaizana politika ka tokony hanomezana vany zany amin'ny fitantanana ny firenena tsy ampy fotsiny hoe mianatra na notaizain'ny fiarahamonina fa mila olona tompona andraikitra sy mahay mandray andraikitra hoy izy le tsy fahaizana politika io zany a manimba zavatra be dehibe de manaraka izany de zao hoe le olona zay eritreretina fa mitondra an'ity firenena ity zany de ao anatin'ny olona de hoe tsy maintsy olona nianatra de olona nianatra de asiana manatitra CV de le olona nanatitra CV reo a voamarina tsara ve olona tsara taiza reo fa olona nianatra fotsiny satria raha olona nianatra fotsiny izy karama ny tedaviny eo vola ny tedaviny eo fahefana ny tedaviny eo fa tsy fanompona vahoaka tsy fanompona firenena ary zay zavatra zay no hitanay hoe tsy tsara tsony zany raha andeha androdana sy andrava sy ametraka fiarahamonina vaovao tsika ny mbola ohatran'izany ihany a no zavatra misy eto Madagasikara mazava raka izany fa tokony ametraka ho vaindohan-draraha ny tanjona sy ny fitombony arikarena mihoatry ny 10 isanjato amin'ny fotoana maharitra ny fanavozana ny Madagasikara ary amaritra politika ara-toekarena makany amin'ny famokarana sy ny fampiasam-bola takin'izany ho ity pay toekarena ity isan'ireo sy ampiarina tokony olona rampamiana ny fambolena sy ny agro-industrie ny arena kibon-tany ny angovo ary ny fizan-tany ankilan'izay amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no vinavinaina ho vitan tanteraka sy azo ampiasaina ny fanavaozana ny fomba fikajiana ny arikarena faobeto Madagasikara izay totosain'ny ministerany toekarena sy ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ny Instat miaraka amin'ny fanohana ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena tanjona ny ampifanaraka ny antotanisa amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny fenitra iraisam-pirenena ho azo antoka sy ny mangarahara ny tena fivoarany toekarena malagasy izay anampy ny fanjakana andre fanapahan-kevitra matotra amin'ny fampandrosoana tetika asa fanavaozana izay tafitra amin'ny fampiarana ny politika akaben'ny fanjakana izay mametraka ny fanavaozana ny fitantanandrara-panjakana ny fangarahara ny asan'ny governemanta ny fahaiza-manao sy ny vokatry fantohany asa-panjakana mbola eo amin'izay vaovao ny toekarena izay hatrany ny toy androany teny Ivato ny fionana mikasika ny dinika ho fanaingana ny toekarena ny aran'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina maro eto Madagasikara no dinina nandritra izany ireo sosikevitra rehetra everina fa tena maika sy lara-pahamehana
entina andrafetana ny fanaingiana ny toekarena. Miara-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fitadiavana ny vahaolana momba izany raha ny fanazavana hatrany. Maro raha teo ireo lafin-javatra mila fanavaozana amerenana ny fahatokisana ara-toekarena. Ny antsiprian'izay tatery ny Ando Miaratina sary sindatsariny Mathieu Prince hatrany. Rehefa avy nosokafana ny dinika nasionaly ho fanainganana ny toekarena, nitota amin'ny fokonan-doha sy fankakevitra isam-paritra izany. Nalana ihany koa ny hevitrireo mpisehatra teny anivon'ny oniversite sy ireo tanora maro. Tanjona ny akana ny hevitrireo mpisehatra hitetiavana ny vahaolana mandrolo ireo mila fanamboarana. Nitona nomboka omaly ny dinika général ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana na ilay antsoina hoe concertation publique. Tanjona ny ampitovy fomba fijery amin'ny sehatra tsy miankina ka metrahana vahaolana iraisana hanamafisana ny fifampitokisana ho an'ny drafitra fanarenana ny toekarena. Izany aloha zany antony anaovana an'ilay androany dia mba ahafahana mifantoka kokoa zany amin'ny mety olana azo ny sehatra miankina tonga dia mifahana. Ilay izy moa zany resaka lahara-pahamehana ilay tena mipetraka. Fa ny amin'ny sehatry ny fanjakana kosa angamba misy aloha zany karazana engagement sady efa nitenen'ny mpitondra fanjakana moa ilay izy no hita fa tena ao anatin'ny lodzika tanteraka dia tsy maintsy misy engagement raisina aloha voalohany indrindra amin'ny fanaraha-maso zany hoe fametrahana ny rafitra fanaraha-maso amin'izao hoe le plan amin'ny relance économique zao zany satria io efa fitakin'ny be sy ny maro aloha efa hitatra amin'izao hoe mba tsy lahadinika fotsiny ilay izy fa tena iarahana amin'ny sehatra tsy miankina sy ny ponina ny fanaraha-maso ny fampiarana ilay izy. Maro ireo lafin-javatra miteraka sakana ka mila fanavaozana amin'ny sehatra ny toekarena. Fanambomaro no napetraka izay mitaky fiara-miasa amin'ny mpisehatra rehetra raha tsy laza afa-tsy ny famerenana ny fifampitokisana ara-toekarena sy ny fanatsarana ny fampikarana ary ny fampiasam-bola hiteraka famoronana asa. Ny tanjontsika tsy fotsiny hoe haka position hitovizana dia hoe hifanohatra na hoe hifanehatra amin'ny sehatra tsy miankina tsy izay mihitsy ilay izy fa ny tanjontsika dia hitady vahaolana iombonana miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina ireo akory ametraka indray ny resaka fampitokisana raha toka somary verivery zany teo aloha ao anatin'izany zany tsika dia anao analyse an'ireo ny proposition rehetrarehetra sy ametraka ny constat atsika manokana hitady tsika izay fomba hampitombo ny productivité an'ireo mpisehatra ara-ekonomika eto amintsika ireo hampitombo ny compétitivité ary ahavitany hamorona asa ho an'ny malagasy arak'izay betsaka indrindra azo atao zany. Taorian'ny fionan'ireo mpisehatra ara-panjakana omaly ny fampitoana teny Ivato indray ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina androany. Mpiara-misala ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina mba hampandroso ny firenena ary samy manaiky fa ny famoronana asa no isan'ireo antoka tongavana amin'izany. Nodinihana nandritry izany araka izany ireo sosikevitra rehetra everina fa tena maika entona andrafetana ny fanaingana ny toekarena ka androso ireo sosikeviny ihany koa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny dinika eo amin'ny sehatra ny toekarena izay ho tanteraina ny 9 martsa ho avy izao. Fa araky ny efa fatantsika dia tontosa omaly talata fa 4 ny volana febroary tao amin'ny lapam-panjakana Élysée tao Paris ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Michael Randrianirina izay nitarika ny délégation malagasy tany antoerana. Samy nanindraindra ny fifanajanana ho an'ny fiandrianam-pirenena ny rotonta ary nandinika ireo sehatra misy ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotonta ihany koa. Ny antsipriana izay. Bravo.
nosingan'ny filoha frantsay nidingana efa vitany Madagasikara eo amin'ny zotran-dalany ny fanavaozana sy ny fahavonona ny fanjakana malagasy amerina ny fitokisana eo amin'ireo androm-panjakana ka namerenana ny fanjakana ikaroka izay soiombonana sy amaly ny etaeta na rangarangam-bahoaka indrindra fa ireo tanora nanamafy ny fanohanany la frantsa koa ny filoha Macron ny amin'ny fanomanana ny fifidianana malalaka mangarahara manaraka ny tetiandro mirindra nanamafy tamin'ny kitsipo ny fandalany ny fiandrianam-pireneny ny malagasy izy amin'izany ny fanohanana izany ny filoham-panjakana malagasy kosa dia naneo an-kitsipo koa fa atao mazava sy azo itokisana ka andraisany rehetra anjara ny zotra-pifidianana izay ho tanterainy miaraka amin'ny fanampiny ireo namany Madagasikara. Ankoatr'izany dia niarana maritra ny lalak'izorana itondrana ny fiaraha-miasa eo amin'ny tany rotonta ny filoha Rola ka samy nanamafy ny firosona amin'ny fiombonana antoka no avaozana mifandanja ary mibanjina ny hoavy mifototra amin'ny fanajana ka mizotra mankany amin'ny fahazahoana vokatra azo tsapahitanana ho tombotsoa ny vahoaka rotonta. Telo na rampamehana no tapainy. Voalohany, fanamafisana ny fifandraisana amin'ny lafin'ny politika. Faharoa, fanohanana la Frantsa ny ponina malagasy sy ny fampandrosoana ny sehatry ny fa tontosa omaly ihany koa ny fionan'ny filohan'ny fanavaozana sy ny délégationna malagasy niaraka tamin'ireo malagasy monina sy miasa any Frantsa sy Eropa fotoana nazahoana ny fampizarana ny momba ny zavamisy aty an-tandrazana na ny sosokevitra everin'ireo malagasy fa ahasoa ny tandrazana ny fandaharana eto Madagasikara ny momba ny pasiporo izay alavaina ho folo taona ny faharetany ny fikoanam-pirenena santionana tamin'ireo hevitra novoaboasana nandritra ity fionana ity ny antsipriany izay tateriny ando miaratina. Tsy mora ny mahita ny malagasy mahitsy sarotra ny asa sy ny ady ametrana ny fahitsina eto amintsika ho ny filohan'ny fanavaozana raha ny tafa tamin'ireo malagasy monina sy miasa any Frantsa sy Eropa. Anatin'ny efa bolana latsaka nitondrako zay dia zao zavatra hitako sarotra be mahita malagasy tena madio tena mahitsy tena tia tanindrazana zay aloha dia teneniko eto zay ity asa ty amin'ny tsy mahamora azy tsisy zavatra mahafaly anao amin'ity asanay ity zay aloha dia tena zavatra iainanay tsisy zavatra mahafaly anao zany eo isanandro raha tsy mahita olona na vahoaka faly amin'ny asanao zay fotsiny aloha ny zavatra mba mahafaly tsisy afatsy zay miezaka zahay io tsy haiko reto namako reto misy afaka manao témoignage azy ny zavatra ataoko ao ny mijoro amin'izany resaka fahitsina zany ny tsy mandray kolikola ny tsy mandray volana amin'iza ary zay mbola avitako miteny atreto aloha satria mbola tsisy olona nandraisako vola tanàna tena maso fa araka ny teny nataoko teo rehefa manao an'ireny zavatra reny ianao dia mahatsiaro miady rery zay dia teneniko zay le teneniko tao voalohany sarotra be mitady gasy anao bulldozer misy izy io za tsy manao hoe zare misy izy io fa samy manana ny fomba hoentiny mampiseho an'ilay ina moa fahitsina fa hatreto aloha dia tena mbola sarotra rehefa manao an'io anao dia ohatrany mahatsiaro miady rery ary na ny oleo akaikinao dia lasa ohatrany fahavalonao tampoka indraindray satria tsy mifanaraka amin'ny eritrery le zavatra ataonao mba hijoroanao mahitsy dia lasa ohatrany fahavalonao tampoka izy le oleo akaikinao ihany. Mikasika ny pasiporo malagasy dia fantatra fa alavaina folo taona ny fimpitona. Azo ekena aloha zao ny manome procuration fanomezana procuration zany amin'ny anamboaranao ny pasiporonao. Manaraka an'izay ny mahakasika ny fimpitona nio fananan'io pasiporo io ezy dia ho atao araky ny fangatahany rehetra dia hoe tokony folo taona no tokony ho fempitona fananakery ny ho pasiporo kanefa tsy fananankevitra ny ministra anankiray zany fa aroso eo amin'ny filakevitry ny ministra ny fanapahan-kevitra mahakasika ny
heryn'ilay passeport. ankoatra ny passeport dia voaresaka ihany koa ny resaka fahazona viza sy ny fahazon-dalana mamiry fiarakodia aty ivelany. Anisany ataonay vaindondra raha mihitsy isaky miresaka amina représentant ana firenena anankiray miady ho an'ny mpianatra malagasy sy mpiasa malagasy mandeha amin'ny firenena anankiray na France io na Maurice na Suisse na Londres na misy koa nefa resaka taminay ireo firenena rehetra izay resaka taminay dia ny resanay foana an'io resaka réciprocité de visa io resaka négociation bilatérale amin'ny firenena le izy fa souveraineté nationale ihany koa no anekena tsy anekeny visanao fa ezahanay mihitsy izay hoe lafo loatra ny droit de visa ary enjana loatra les conditions ahafahany gasy mandeha aty dia efa anatiny négociation ataonay foana permis de conduire hoe mba ho averina reconnu dray ny permis de tsy naitenena zany dia mbola fotoana fohy no nateo anay fa izay zavatra rehetra marany diaspora aty dia efa négocienay daholo. eo amin'ny sihatry ny toe-karena isan'ny ezaka ataon'ny fanjakana ihany koa ny fanontonany ireo mpampiasa vola malagasy na vahiny. Anisan'ny ezaka nataonay io ny naseho amin'ny sehatra tsy miankina hoe zahay aorinanareo zahay hiaro anareo ary anisan'ny zavatra nijoroako ty fanaovana redressement fiscal tsisy dika ty satria lasa création d'emploi problème anao teo lasa maintien d'emploi ndray ny olona hanao redressement fiscal à chaque fois raha mbola azo négocier foana le izy mifampandaovana vola amin'ilay société araky niteneninao teo dia minégocie foana zahay aloha mba tsy hisy entreprise na société mikatona satria efa vitsy efa tsy dia misy le société fa mpiretina loatra izy teo dia tsisy dia mbola zahay koa avy mikatona tsy hisy nanao antsoava rehefa nandainio fa ino moa fa ifany io nanao antsoava aminareo diaspora mihitsy hoe manareo raha teverina ty Madagasikara tena mavirena ty Madagasikara mampiasa vola mampiasa ny coco makaty Madagasikara mba hamonjy ty tanindrazana ty fa tsy vitatsika le isany anankiray nasorenay dia niady amin'ny monopolisation zany daholo zany mba hahafahanareo miditra any zay te hanao investissement marobe monopolisation Madagasikara tsisy zavatra tsy monopoliser io secteur rehetra io monopoliser ny télécommunication monopoliser ny famokarana lafarina monopoliser ny famokarana menaka tsisy zavatra tsy monopoliser ny ao Madagasikara ny carburant solika zao misy efatra izy ny ao dia tokony hanao fananana dia tsy zay fa se constituer un cartel nareo dia ny gasy foana no terena amin'olo zay ny zavatra misy ohatsy zay koa ny télécommunication misy constituer un cartel nareo dia isaky ny andray décision anao dia tsy maintsy misy zavatra affronté vanao isaky misy décision raisina raha tsy mahatangatanjaka le no toe-karena dia sarotsarotra no hoe atakalotsika io ariary io satria ny vola zany dia reflété amin'io zany nitanjaka toe-karentsika kanefa na zany naty zany ao anatin'ny politika atsika zany amin'le hoe misokatra amin'izao tontolo zao dia mety misy oana zany tsika zany zo ohatra hoe anao ohatra hoe fampiroboroboana ny zana hoe commerce sy ny investissement firenena anankiray dia atsika atao zany mitonga dia manao zany transaction amin'ny vola anankiroa rehefa hoe miimporte tsika ohatra dia mandony volan'le olona miexporte tsika zany dia miakarantsika azo ohatra azo atao manao zay fa io zany mila zany zay convention entre ny lehibe anankiroa ary efa mety ao tonga zany zay atsoatsy firenena anankiray zay tourné koto fa vitanareo any fandeha ny radio ambany dia ambany consommateurs milieutsika toetsika zao 35% entre 2009 et 2024 tsika 2,9% en moyenne ambany zany io zany tsy maintsy ampitombotsika croissance io mahafatsika zany miala amin'ilay fahantrano satria condition sera zavatra io zany zava-dehibe zany no investissement aeto zany zay dia manahitana hoe nareo diaspora zany mba tonga avy koa zany manao investissement efa beta be vola efanareo any aminay ihany ho andiavana sy ny tariny fa ny tena mety dia investissement tonga avy any ary koteatao amiraina zany investissement ataotsika Madagasikara. voaresaka teto ihany koa ny momba ny fiainana politika eto Madagasikara sy ny fikonan-doham-pirenena
hiatrika foanandro pirenena atsika donc misy hevitra avy aty aminay koa tena hita fa mirehefarehefa amin'ny tany ny fanaovana politika ao Madagasikara porofony zao fahantrahantsika tsy mety mijanatra amin'ny 72 hatramin'izao tsika miteny zao raha tena mila fiovana maevaitsika dia paikady anaovana an'le concertation nantsika sy resaka hoe ny fomba hoky amin'ny maholotsotra any itenenako zany ny olotsotra teny hoe dia hoe citoyen ordinaire zany resatika tsy hita zay tarasiny nidiran'ny citoyen ordinaire zao ka ny anazy sotrikefo zany dia hoe nidiran'ny anina dia hoe manao fifidianana isafokon'olona tsotra manao fifidianana fokon'olona fa tsy mila liste électorale atsika eo amin'ny délégué eo miaraka amin'ny FFKM sy ireo atoko isatsikoatiny a manao atao ivony hotompo marika amin'ny fitoanandoha pirenena zany hoe azo avory isaka ny région na fatsakana foibiany tompo marika amin'ny région na amin'ny commune na amin'ny district reo ho anteny miara-pokon'olona da anaty io anteny miara-pokon'olona io ivony fitoanandoha pirenena concertation nationale ny ataontsika hoe base lehibe indrindra ho an'ilay refondation io concertation nationale io dia tsy mieritreritra ny alao an'io amin'ny tsy rambona zahay satria voateninareo teo le izy hoe raha io no ataonay zavatra maimaika satria maika akany amin'ny élection ohatra dia iverina indray le crise politique afaka fotoana vitsivitsy eo dia ezanay mihitsy a mirespecte ny atao hoe inclusivité zay takiny Union africaine fa zao ny inclusivité takiny Union africaine ny hafa fa ny inclusivité présentenay anaty feuille de route io hafa satria ny azy ny inclusivité dia amerina olona anankiray izy iverina any andrayjany concertation nationale azonareo le tiany atao fa ny anay tena nazavana mazava ao anatin'le feuille de route ny inclusivité aminay tsy zay fa ny gasy rehetra mandray anjany zay ny inclusivité fa tsy hoe ny olona efa vazaha no mbola andray anjara amin'ny concertation na samy malagasy hamoaka zavatra tsara mba hitondra atsika amin'izany atao hoe refondation tanteraka zany ny zavatra tapahatsika anatin'io concertation nationale io satria araka ny teneny koa tsy izao fotoana zao no tena manao ny refondation socle no ahoritsika zao socle mba hamafiorina amin'ilay refondation fa ny refondation dia après ny concertation nationale foana zay no iantsona atsika rehetrarehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny concertation nationale rombiny folo volana eo ny fokonandoham-pirenena mbola isany koa ny fokonandohan'ireo tanora andrasana ny an'ireo diaspora raha ny fanazavana trany fa vovao makasika ny raharaha Ambohimalaza kosa indray 7 volana aty aorian'ny tranga mbola misy fito ireo tanora nanatrika ny fety fitserigerenan'ny taona anaty rana teny Ambohimalaza no mbola anaty fahasalamana tanteraka ka mila fitsabonina maika raha nitatitry ny FMG na ny fikambanany mpiaro ny zon'ireo niarambohina teny Ambohimalaza androany isan'ireo efa sitra ny fitahina kanefa miverina sempotra be indray ka tsy maintsy nampidirina hôpitaly manamafy ny antsontolon-tanana sy ny ivoahany marina ao anatin'ny tiraraha ity arak'izany ny eo anivony fikambanana takim-baovao ny Ando Miaratina sarisindratsarin'ny Mathieu Prince niverina sempotra indray fitahina aka tsy maintsy nampidirina eny amin'ny sampana misana ny fitsaboana taova ampisefona eny amin'ny hôpitaly Chiaran Peflo iray tamin'ireo tanora tratra ny fanapoizinana ratsakafo teny Ambohimalaza tamina fety fitsingerenan'ny taona ny 14 jona 2022 lasa teo fitahina manay mafy ny amin'ny fahasalaman'ny ireny amin'izao fotoana izao ary miantso vonjy ny jerena akaiky ny fahasalaman'ny zanany anisan'ireo maty tamin'ny fety io ihany koa mantsy nomena zokovavy ny fitahina izay namela zanaka mianada ary io reniny io no miandraikitra azy ireo efa kambotira ihany koa fitahina anaty tsy fahasalamana ihany koa ny reny fitahina amin'izao fotoana izao vokatry ny vesatry ny alahelo tamin'ity tranga ity fitahina efa tsy te hôpitaly tsony izy tezika tsony izy dia lasa miverina tiny indray nanotable fotsy ary efa tsy tiany ny hôpitaly tsy tiany dia matahotra Andriamanitra zay maty amiendra vao miverina amin'ny hôpitaly izy dia Andriamanitra rova izy dia za tsy navelan'ny professeur tsy navelan'ny zanako vavy nakaty fa izy zao miambina tato dia zao tsy maintsy mankaty satria mitepitepy ahako efa naritra 2 volana sy tapany teny amin'ny hôpitaly fitahina taoriany tranga nisy fotoana efa kivy ny fianakaviana noho ny fisesesin'ireo olona akaiky sady raha efitrano tao amin'ny hôpitaly maty fa tsy maintsy nitraka
ny atsara kosa nefa fitahina ary nivoaka ny hôpitaly ny 4 septambra 2022 lasa teo isan'ireo nisitraka fitsaboana tany Maurice ihany koa fitahina ary tokony verina no fizahampahasalamana ny antoerana ny volana janoary lasa teo saingy tsy afaka nanatanteraka izany no tsy fampina teo am-pelantanana nanoho ny fiainana andavanandro hatrany fitahina na dia tsy afaka ny asa intsony azy ka anjo isepitra be indray ny zoma lasa teo ka tsy maintsy nampidirina hôpitaly mahatsiaro teo ny fitahina amin'izao hoy ny reniny ny tsara izy teo dia aveo lasa iverina sepitra be indray mafika satria tebiteby ianao hoe ohatrany hoe jerena amin'ny tarehany izany jerena aminazy hoe tsy maninona fa ohatrany hoe olona tsy maninona ohatrany daholo sao Jessica Deborah le nampahirana azy matanjaka be mihitsy nefa aveo dia tonga dia maty tampoka iny dia ohatr'izay koa fitahina ohatrany hoe tsy maninona tsy manana efa aveo dia tena sepitra be tena na mandeha kely anina kely dia lasa grave be nanomboka tamin'ny zoma izay izao no tena ankoatra ny fitahina misy 10 izy ireo no tafavoaka velona tamin'ny titranga ity 7 amin'ireo anefa no tena mbola anaty tsy fahasalamana ary 4 no tena mila vonjena mila fanohanana maika ihany koa itojo sy faniry izay nitondra voka 2 volana tamin'ny fotoana io ary teraka soma tsara iray volana izao tody tsy fahasalamana ihany koa nefa izazy io ankehitrindra ny vaovao nampitainy filohan'ny fikambanana mpiarony izao ny ireo ny aramboina teny Ambohimalaza androany manana fanantenana lehibe anefa izy ireo no ireo antsoavo natao tamin'ny tompona andraikitra ny andraisana ny tanana azy ireo nangamba fa efa misy fitarainana kely hoe tsy vitan'le ray aman-dreny intsony le fitsaboanandreo ankizy marary reo dia mba nangataka tolo-tanana zay amindreo satria tody zao ohatra zay marary madame Patricia marary madame Fanilo marary miaraka amin'le zazakely satria izy kely anaka voateraka voangana koa fitahina moa ty dia zay moa nangatana tolo-tanana tany amin'ny fitondram-panjakana ka dia fa makasitraka azady zay rehefa io zay fa tsy andisy fanantenana anay izy fa raisiny atananareo marary reo mitaky ny voan'ny marina ao anatin'ny teraray ity ireo fianakaviana matokony fitsarana izy ireo amin'izany hoy ny fanamafisana matokony fitsarana zay mba tena moka marina amin'io satria le fahitana marina ny zava-dehibe eo aminay ray aman-dreny sy ireo victime rehetrarehetra satria iny mba mampitony iny manamaivana ny saina hoe ay ve zay le izy zay koa moa ny tanjona anay iny hoe hita marina dia mba hokaroanay mba mangetahitanyzay marina zay zahay amin'izao atreto tsy ahinomba avao ny makasika ny fenoasina tompopety ho izy ireo fa niresaka no mandeha ka lasa miteraka firorotsaina izy ireo izay nanamafy fa hifenoasina sy ny reniny no iantefany ny fitoriana natao manoloana ity tranga ity atreto aloha zay no tsy maheno vaovao zay ary io zavatra nampitaitaina sy nampikotatsaina ny zay mpikambana maro be satria nisy fiteo aloha moa nisy fitarainana hoe sao dia ivoaka hoe fenoasina ivoaka ohatr'izao efa somary nitarainanay tamin'ny raha mato-ministra ihany moa zay dia anjaran'ny zareo mba migady an'izay hoe manahoana fa dia zay aloha tsy maheno vaovao fa mifantatra anay aloha dia hoe any ampigadrana izy raha tena ao marina mino zay nefa fa ao ampigadrana izy aloha raha ny zavatra heninay ao ampigadrana izy fa tsy araka an'le feo mivoaka hoe mivoaka izy fa dia zay aloha zany fa dia tsy fantatra fa ny fangatahana ay zany dia hoe tena hita marina dia aiza tena hitana marina ao amin'ny fenoasina ao amin'ny fenoasina ary zay moa no tena angatana hoe fenoasina ny tena torinay natao raha Clarisse fenoasina sy mamany satria izy ny tompona andraikitra voalohany tao anatin'le 7 volana izay no lasa mbola manjavozavo tanteraka ny momba ny raharaha Ambohimalaza mavelomboly kosa nefa hoy ny filohan'ny fikambanana mpiarony izao ny ireo ny aramboina teny Ambohimalaza na ny FMZana ny efa fahavitany efa niadiadiana ankamaroany ireo rasibatra ka iandrasana izy ireo ampitoniana ny fitsarana sy ny voan'ny marina zay ny koa no irosotsika tanteraka ao anatin'ny vaovao makasika ny fahasalamana iray amin'ireo faritra ahitana distrika lavitra sy sarodalana ny faritra Atsimondrevana azo lazaina ho voafehy anefa ny fiparitahan'ny valanaretina impox any antoerana ary nitohy hatramin'izao ny fanentanana isoroana ny anendranrazako fantatra ihany koa fa mazoto mandray anjara amin'ny fanaovam-bakisiny ho an'ny zaza ny mponina ao Atsimondrevana saingy maro amin'izy ireo no tsy mahavita izany hatramin'ny farany raha ny fanazavana nomeny ireo tompona andraikitra eo anivony fitalevam-paritry ny fahasalamana ao amin'ny faritra Atsimondrevana na tsisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny Antsipliam-baovao
isan'ireo faritra nahitana trangana mpox ny faritra atsimo andrefana raha ny vaovao misy araky amin'ny 30 ireo trangana mpiahatra eto ka ny 1.20 tamin'ireo no voamarina fa mpox 7 koa ireo marary no sitrana roa nitsoaka ny toerana nitsaboana azy ary ny roa mbola manaraka fitsaboana ary ny fanazavana no meny taleparitra ny fahasalamam-bahoaka eto atsimo andrefana. Ny fomba nataonay fitantanana an'ireo moa zany evitenan'izany surtout ity évasion ataon'olona ty zahay raha vao misy cas suspect probable tonga de tazominay iny mandra-pivalin'le résultat de le valin'le résultat zany somary mbola miandriandry satria miacheminement makaty avy aty makany Antananarivo somary misy fotoana donc au moins 4 jours eo ny rythme ny fahazahona résultat déjà ao anatin'ny 4 jours zay le olona censé ho isolena sady mahazo gratuit moa izy iny apetraky ny fitondram-pandrakana moa de mizarony salle d'isolement na eo ny anankiray tazomanay le cas suspect probable anatin'ny des résultats ny salle raiky tazomanay an'ireo cas confirmé. Ho an'ireo distrika misy fito sarodalana manodidina dia nisy ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpanentana ara-pahasalamana eny fotony ahafahan'izy ireo manatanteraka ny fitiliana faran'izay aingana isorohana ny mety ho fiparitaha ny valana aretina. Raha ny any amin'ny distrika indray dia nahazo formation en ligne daholo moa zany ny mpisehatra miady amin'io resaka mpox io. Ny COUSP rehefa natsanga au niveau ny préfecture ny Atsimo andrefana nanangana koa au niveau ny district zany manana centre opérationnel d'urgence koa zareo amin'ny resaka santé publique any. Defa misy lamina napetraka zany defa misy olona voatily handray atanana raha ohatra ka misy efa manana olona nahazo fiofanana afaka manao le fitiliana zany any fa sainga ny acheminement ny prélèvement ataony no mandeha makaty de maka fotoana kely defa mana salle d'isolement isorana moa zany hatreto fa ny any amin'ny district tsirairay ao anatin'ny district fito ankoatra ny Tuiliara 2 mbola tsy misy tranga mampiahiahy ka hoe misy fitiliana efa mipetrapetraka ny lamina zany napetraka ny ministère ny fahasalamam-bahoaka mahakasika an'izay. Ankoatra izay isan'ny ezaka atao eto Atsimo andrefana ny fanentanana ho an'ny fanatanterahana ny vaksiny ho an'ny zazalatsaky ny eritaona mazoto mitondra anjana ny manao vaksiny ireo ray aman-dreny saingy maro amin'izy ireo no tsy mahatody hatramin'ny farany. Tsara mariny moa zany fa ho an'ireo fokontany somary davitavitra dia miditra midina mihitsy ny mpiasa ny fahasalamana manantona ny ankizy any fokontany mba hisitraka amin'ilay vaksiny. Ny fanentanana moa rehefa midina ny fokontany ny mpiasa ny fahasalamana dia manentana ny vahoaka ihany koa na koa zany fisiany agent communautaire izay manampy betsaka anay amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'izay fanatanterahana izay fanaovana vaksiny izay. Izay moa zany no anentanana indray aman-dreny hoe na toerana aiza na toerana aiza no aliantsika dia misy foana ireo vaksiny izay ilaintsika amin'ny tokom-pahasalamana rehetra misy eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Tafiditra ho vaksiny fanao isan'andro kosa ny PHV na ny vaksiny soroana